Dia faly miaravantsika rehetra mpanaraka ny pejy indray amin'ity takarivany zoma ity. Ny mahazatra moa dia fotoana famalina ny fanontaniana avy aminareo mpanaraka ny pejy no ataontsika androany. Tsara marihana ihany fa izay fanontaniana miverimberina no raisina rehefa amin'ny fotoana fanaovana ny quiz izao. Dia mba misy fangatahana kely avy aminay raha sitrakareo rehefa mametraka an'ilay fanontaniana amin'ny ampianareo dia aza atao hoe bonjour, tsy hoe tsy tianay ilay bonjour fa aleo atao hoe ataonao izay bonjour dia après tonga dia manoratra ilay fanontaniana fa tsy hoe bonjour dia miandry valitena avy aminay izay vao mametraka ilay fanontaniana. Fanontaniana telo no raisintsika androany. Fanontaniana voalohany avy hatrany mba anontany hoe mety sa tsy mety fanaovana jeu de hasard am-piangonana. Resaka tombola ilay izy anohanana vokatra. Misaotra tompoko. Izay zany fanontaniantsika voalohany androany. Faly miarabantsika mpanaraka ny pejy rehetra, indrindra ianareo izay efa miandry fantatra ny quiz. Azon'izany hoe manaraka cycle moa mandeha ny catéchisme adulte, mandeha ny hono pasteur dia aveo mandeha ny quiz. Dia misaotra an'lahy koa amin'izay fanontaniana izay. Déjà le fanontaniana zany efa azo lazaina hoe misy valiny ihany, le hoe jeu de hasard. Donc tsika mahalala tsara fa jeu de hasard zany manahirana be na ny mieritreritra azy fotsiny azy. Fa tsy hijanona eo fotsiny tsika fa hiditra amina problème de fond. Everiko tsy mahakasika fotsiny ny resaka hoe jeu de hasard no fahitako an'ity fanontaniana ity fa indrindrandrindra eo amin'ny fipetraky ny atao hoe fanohanana ny asa ny fiangonana na ny fanohanana ny asa fitoriana amin'ny lafiny rehetra, tsy fiangonana ihany. Déjà aloha raha miresaka antsika any amin'ny atao hoe jeu de hasard na atsatoka ao amin'ny soratra masina dia tadidinareo angamba fa efa nisy fotoantsika tamina toriteny angamba na catéchisme d'adulte tsy tadidiko na hono pasteur ny resaka ny amin'ny tamin'ny fifidianana ny anatry Jesosy le solony Jodasy dia ny zavatra nataony zareo dia nanao atsapaka hoe iza no isolo an'i Jodasy dia i Matiasy no voasintona tao anatin'ny tirage au sort. Dia mahita an'izay ny olona dia hoe ara-tsoratra masina io zany satria na ny mpianatra aza dia nosoloana tamin'ny alalan'ny tirage au sort. Tsy rehefa hoe voasoratra ao anatin'ny soratra masina ary izay ny mampiavaka antsika eto sy ny fironana fiangonana teolojia fiangonana sasany na sasany masina hoe soratra masina rereny rehefa misoratra ranomainty ao amin'ny baiboly dia lazainy hoe ara-tsoratra masina. Samy hafa le izy. Izay nazareo atao hoe ara-tsoratra masina. Fa natsika ny atao hoe ara-tsoratra masina dia ny foto-kevitra fa tsy ny soratra. Ny fanahy ny soratra fa tsy ny soratra. Ka inona moa ny zavatra nitranga ho an'izay mahalala ny tantara rehefa vita le tirage au sort ka i Matiasy no voatendry voafidy plutôt tao anatina atsapaka hifidy isolo an'i Jodasy dia osintsika hoe tsy nisy trasy nahitana ny Matiasy tsony taorinan'iny ohatran'ny hoe natao bouche-trou zany. Terena fotsiny zany hoe tsy maintsy asiana solony i Jodasy. Dia zay zany dia efa tsy mety hitantsika fa tsy nisy toy an'ilay tantara. Fa iverenako amin'izay le hoe problème de fond fa tsy resaka forme mihitsy.
ny azy zany fanontaniana petrako de ty hoe to de valiko zany hoe za manokana aloha tsy resy lahatra mihitsy ny amina fanaovana jeu de hasard o am-piangonana zay aloha zany defa mazava niny fa aloha lefa lavidavitra kokoa ny réflexion hoe fa maninona moa efa napetraky tsika foana teto amin'ny pejy hoe fa maninona ny mpino kristianina zay milaza azy ho resy lahatra no tsy maintsy tambazana zavatra vao afaka manoana ny asan'Andriamanitra. Io zany tsy azoko fa maninona isika tsy maintsy tambazana zavatra vao manoana ny asan'Andriamanitra. Ohatra tsy maintsy asiana spectacle ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Za tsy contre an'ireny olona manao concert évangélique reny fa le finalité zany opération soupe, opération cake, tombola mitovy reo, mitovy, c'est du même. So de mieritretsika hoe tombola de ty mitovy daholo reo. Fa ny anitsy zany le foto-kevitra hoe maninona ny zanak'Andriamanitra zay milaza azy ho resy lahatra no tsy maintsy tambatambazana zavatra tambiny zay vao manoana soi-disant ny asan'Andriamanitra. Eo zany dia efa misy problème amiko ary zay le natonga atsika nanao fandarina hoe tsy normal raha isika zay milaza azy fa babon'ny Kristy ny fotsika no midigadana folo ny poketratsika. Tsy normal ho iaho raha milaza isika fa babon'ny Kristy ny fotsika nefa ny poketratsika mihidy gadana folo. Anjaran-tsirairay zany mandenika. Fa eto dia tsy hoe manome an'Andriamanitra. Io koa zany dia ahitsy ho an'ny any amin'ny fiangonana ny fikambanana kristianina sampana ilay manao fanolorana de hoe toano ny asan'Andriamanitra. Théologiquement parlant manahirana koa zay zavatra zay satria ohatrany hoe Andriamanitra zany nangataka amitsika. Ohatrany hoe mitady sponsor zany Andriamanitra. Hoe za mba manana fikasana hitory filazantsa andefa mpitoro teny ary ananina pastora ary ananina evangeliste ary ananina fa mba mangataka aminareo aho zanako mba toano ny asako. Asa raha azonareo le raisonnement zany hoe am'izay fotoan'izay zany de Andriamanitra no mangataka amitsika nefa any Jehovah ny tany sy zay rehetra ao aminy anisan'izany le rehetra ao aminy ela za ianao ka fananany azy any de no zany tsy raha ny tena marina tsy mihera amiko izy fa fananany aho sy zay ananako rehetra azy aho dika zay Andriamanitra tsy mangataka amiko entre guillemets fa maka ny azy zay zany le izy. Andriamanitra tsy mangataka ninnininy fa anazy ny zavatra rehetrarehetra fa ny fahafoizana na le terme hoe mahafoy aza manahirana fa ny fanolorana zavatra na vola ho amin'ny asan'Andriamanitra amiko dia mitovy amin'ny atao hoe confession de foi zany hoe fanambaranao ny finoanao ety ivelany amin'ny alalan'ny asa mitovy amin'ny anao le miteny hoe mino Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho. Prolongement an'iny raha mino ianao fa Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia an'Andriamanitra koa zany zay rehetra napetrany taminao ka rehefa azy zay rehetra napetrany taminao dia tsy tokony ho entanina akory zany isika. Io le hoe asiana fanentanana be ny am-piangonana tanareo le vita ny fitaovavahana de misy ny tsy vita moa fa anaty fitaovavahana misy ny fanentanana hoe anao ezaka amiko a de efa tsy ilaina zany matoa zany ny fiangonana mandany fotoana amina fanentanana amin'ny ezaka dika zany zay fa tsy mbola resy lahatra ny filazantsara ny mpiangonao fa mandeha amin'ny tahotra mandeha amin'ny oeraoera mialatsiny amin'ny fitena hoe navita ny faritra tariananina navita an'izao ko nahoana tsika faritra ananina tsy havita mandeha amin'ny fisekosekona de mieritreritra hoe mandroso ny asan'Andriamanitra nefa le motivation zavatra hafa. Donc zany a amiko dia ny fanomezana vola fotoana hery olona amin'ny asan'Andriamanitra dia prolongement ny fanekempinoana kristianina artikula voalohany na le artikla voalohany mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho dikan'le mino de zao hoe matoky azy aho ary efa matoky azy aho dia mafaka maka zay azy aty amiko izy. Zay ny amin'iny manaraka an'izay a mbola averiko etiany ary averiko foana fa tsy tokony hisy raha ny tokony ho izy a ny fanentanana
ny zanak'andriamanitra. Eto indray zany de avadiko indray miresaka hoe ho anareo ho atsika ndeo tsika tsy ho resantsika ny fiangonana any satria masy tentsika ka zay mahavoa ny fiangonana am'zao fa ianareo manaraka page RGL zao manatena aho engany e mba tsy ho amitsika fa rarotoka ihany no miteny hoe ny olona mpanaraka ny page RGL ka resy lahatra ny amin'ny fampianarana io tsy voatery resy lahatra zay mpanaraka eto fa zay resy lahatra dia mahalala ny tokony ho ataony. Ianareo zany tsy tokony le olona ho entanina fa ianareo tokony hiteny tahaka any Davida amin'ny salamy 2:1 inona no avaliko an Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko. Izay ny tokony question apetrakareo. Avy eo ianareo mahalala ny faharesen-dahatra reo hoe zaho raha manatolotso Jean-Luc miasa ohatr' zao no mahafinaritra ny manao azy ohatra hoe za hanoana ny asa am'zao satria zay ny fahatsapahanao ny vocation koa le izy vocation koa ny fanoana tsy hoe voatery hoenjehanao daholo rehetrarehetra ty hoe toananao toananao ny ary fa na mifidy anankiray anao fa tena maharesy lahatra anao satria hitanao fa utile le izy raha hitanao fa tena utile le izy ary hitanao fa mampivelatra ny asan'Andriamanitra indrindrandrindra dia tsy tokony ametra-panontaniana akory ianao ary tsy tokony entanina akory ianao fa mahalala hoe tokony entre guillemets tsy tiako le terme manoana tokony hanoana le asa ianao am'izay fotoana zay. Eto dia mbola averiko hoe tsy tiako mihitsy le terme hoe manoana ny asan'Andriamanitra. Ohatrany hoe Andriamanitra zany mangataka amitsika tanareo misy tena amin'ny soratra masonao manao hoe ary raha zanaka dia mpandova sady safady ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy. Dikan'izay manahoana ny toe-pon'ny olona mpiray lova zany hoe co-héritier du Christ zany hoe izay fananany Kristy zay lovan'ny Kristy lovako vice versa izay fananako aniza any Kristy. Kristy zao nomena atsika daholo rehetrarehetra tsy nasiraty kosa aloha tsy anylaha nomeny any ny rainy zay notre père rainay azy rery io nefa de nizarainy nomeny atsika ny titre mboninahitra hoe zanak'Andriamanitra nomeny atsika ny atao hoe fiainana mandrakizay zay anazy rery tsy misy ny tazomitsony zany na ny ray azy Jesosy zany efa nanao zasy teny ny parany fa efa izy efa nataony daholo azy fanontaniana mipetraka ry mpanaraka RGL any Kristy daholo ve izy zay any aminao point d'interrogation any Kristy ve aho any Kristy ve ny heriko any Kristy ve ny poketrako any Kristy ve ny fotoanako any Kristy ve ny fahaizako eo angamba no atao hoe fanontaniana tokony valiny tsirairay amin'ny fiainan'Andriamanitolo ka izay le izy tsy valapatra mihitsika fa nazanaty zany dia mba misy fanamariana kely araka ny teniko hoe resaka problème de fond le hoe fahafozana entre guillemets fanoanana entre guillemets ny asan'Andriamanitra dia misy parallélisme zay tiako atongavana hoe tsy de tiako loatra ilay terme koa ohatra ny ivon'ny fiangonana le hoe adidin'ny mpandray tsy voalazan'le olona teo ty fa rarotiko ihany za manokana tonga de manimba ny saiko be misy hoe adidy fa ve adidy le izy ohatra hoe obligé zany de sasany menatra hoe raha tsy nanao le adidin'ny mpandray de tsy sande andray izy satria misoratra amin'ny valopy de misy tombokandro de misy soni de misy fitomboka dia efa misy nanao constat sondage ary samy miara milaza atsika ho atsika rehetra zay ao anaty fiangonan-dehibe manao an'io entre guillemets adidin'ny mpandray io na rakitry ny mpandray mety miova ny anarany fa sako ny teny aminareo fa 90% ny fiangonana zay manao an'io ny rakitry ny mpandray na ny adidin'ny mpandray ambony lavitra no ny rakitra normal raha isaina zany vita ny fitompivavahana de isao ny rakitra ordinaire zany hoe le rakitra mahazatra sy le rakitry ny mpandray de vita ny fandraisana misy fandray misy rakitra na adidin'ny mpandray ambony be ny sahala nisany vola arotsaky ny olona amin'ny adidin'ny mpandray no ny rakitra tsosy misy dikan'izay
ambo zay de fa misy ohatra fa misy hoe iny zany sandan'ilay famelan-keloko ambo zany misy problema ao problematika ao tokony ary am'rahitra ianao no manao be raha ohatra ka ny tokony narotsaka ao izy fa maninona miandry am'le adidin'ny mpandray ianao vo manao an'lehibe satria ao anatin'ny sainao de hoe nahazo famelan-keloko ao dia tia fisaorako anao andriamanitra tena tsy biblika zany ka ohatroatra zay daholo zany le izy hoe raha vo io no problema de dika zay misy fona problema na fampianarana ao dia rehefa ny fiangonana no mahantra fampianarana rehefa ny fiangonana tsy voky ny filazantsara dia toretina amin'ny alalan'ny fanentanana de le fanentanana arabola lasa otramaina ao zao fitendry zalahy zay tanareo le otramaina tsy misy pomady fa tonga de orina maina le folaka de maharary amarana ko azy lava resaka ao a teniny iray mandray ny pastora rakoto malala efa maty izy pastora atao amin'ny sonadapartany abaratry mani ozy izy hoe rehefa tianareo hanome ronono ny omby vavy be ronono ozy izy a de mehoahatra fazakapoina misy mantsy hoe sady mitery ronono no kapoina de farany ozy izy zavatra hafa nyvoaka eo fa raha ohatra izy ka omena ohahitra de manome ronono izy apo mieritreritra atsika tompony andraikitra ny fiangonana tsirairay zay ngamba ny azoko amalinan'iny ianara minitra angamanareo raha ohatra ka misy fanontaniana mahakasika an'izay loha hevitra zay de atapitra ny ray minitra ka tsisy fanontaniana de mitra fanontaniana faharoa avy atrantsika kasitraka andriny mitondra fanazavana amin'izay fanontaniana voalohan'izay tokony fanontaniana faharoa mahatonga an'io ka zay indrindra le izy teknika daholo io le hoe izy an'ololotra betsaka de misy anarana ny sasany olotra roa alina ny sasany nanao ronjato fotsiny le mpivarotra kely ere an-tanàna ery ronjato le mpivarotra anana hiditra fanontaniana faharoa avy hatrany ary tsika miarahaba pasteur misy fanontaniana manitikitika mba tiako azahoana valiny avy aminao kristianina ny tenako ary nanana havana akaiky maty miisa 3 tao anatin'ny 20 volana ny fanontaniako de zao famindrapon'Andriamanitra ny tombona andro sy ny fahasalamana azontsika isan'andro ka raha ilay fo maraina marary de maty avy eo ve de midika fa tapitra amintsika ny famindrapon'Andriamanitra lazana amin'ny tokoteny tanam-piangonana ihany koa fa amin'ny andro fahavelomana ihany no azo antoka fa afaka mifona amin'ny aloka rehetra vita fa rehefa maty de tsy misy azo atao intsony satria tsaraina amin'ny alalan'ny zava-bita etỳ an-tany ny olona lava andro iainana tratranitra ve zany tompoko nomena tombony ara-potoana kokoa ahafahana mibebaka noho ny olona maty aloha be ohatra ny bebeako zao mandro 20 taona de ny zokola maty 30 taona fanontaniana manitikitika ihany reo noho ny tsy fahalalana ka mba angatahako valiny raha misy azy nolazaina tompoko fa tsy sanatria akory manany ihany an'Andriamanitra isotra maeloha taminanao ny nametraka ny fanontaniana tankeo maraina zany de nisy irinaina nanontany hoe mba asisiko kely ato izy ty fanontaniana ty ka mba nale fanontaniana faharoa de le izy nefany ny ty fanontaniana ty olo ty de mikasika ny fahafatesana de le fanontaniana iriniaina nefany mikasika ny mahafierin'Andriamanitra raha tsy diso de alonga mba nataontsika amin'ny fotoana manaraka ina aloha ty natao androany manahirana le fanontaniana teo satria mahakasika sentiment ny olona amin'ny resaka fahafatesana nieno an'le fanontaniana namaky an'le fanontaniana tsara tsy mainka namaly fa niezaka nanakatra ilay nondi ao ambadiky le fanontaniana misy an'izay foana matsy izy io tsy de voatery le zavatra lazainy no tena tiano fantatra fa le ao ambadiky dia misy point anankiray tia zay misy point vitsivitsy tiako ho soulevevana kely aloha ao anatin' zao resaka zao ny point voalohany aloha de zao ho an'le namana nametraky le fanontaniana zany zavatra resanao zany le hoe misy olona zany 20 taona de 5 taona de no zany zany no ny famindrampon'Andriamanitra de ry zany inona zany tsy famindrampon'Andriamanitra zany raha olona maty tanora
zany ny resahana zany a mialatsiny a ilaza eto tsy misy resaka jugement a fa manao constat zany no atao hoe tafiditra ao anatin'le atao hoe croyance populaire finoana tsy finonom-poana fa finoana andavanandro ny mpino kristiana zany hoe isika no mamboly croyance populaire chrétienne miainga avy amin'ny resaka fomba fiteny andavanandro zany hoe c'est une manière de parler fomba fiteny le izy ohatra ny tentsika inona ny vaovao dre ny fahasoavan-tompo de misy olona tsy raha misy olona zany ataontsika hoe tsy milamina fiainana de tsy ao anatin'ny fahasoavan-tompo ve izy mitovy am'izay le izy donc zany misy olona kasihan'ny fahasoavana fa misy olona tsy kasihany ve non reny zany lo atao hoe myte amina langage kristianina izay noforonitsika ary ty ny comble napetraky tsika eo ambavan'andriamanitra le izy napetraky tsika eo ambavan'andriamanitra le izy mba soi-disant ampiononatsika tena na ko contraire an'izay satria mihainao le teny teo de lasa ohatra misy fanameloa-tena ao anatin'le izy hoe de ahoana zany za ahoana zany le zandro ahoana zany le zanako sanatria zany maty mbola kely dia lasa mitady coupable atsika ao anatin'lay le resaka azy anesana teo ka raha feziko le fanontania de ohatrany hoe ny olona ela velona ve zany mahazo famondram-po fa ny olona maty tanora tsy mahazo famondram-po zay le izy raha tsorona ny fanontaniana tonga de mazava be angambany zany hoe injustice zany injustice tanteraka ny fandrefesana ny atao hoe famondram-pon'andriamanitra amin'ny alalany atao hoe faela velona satria ohatra fotsiny zao ny estimation de vie misy eto ambony tany tsy mitovy zareo tandrefana zao occidentaux a dia tena mibetsaka ny mahatratra zany atao zato taona zany tsika tsy mahalala hoe olo ve ratsy fanahy tsara fanahy tsara fitondran-tena fa tsara ny fitsaboana tsara ny kalitao ny sakafony tsara ny suiviany normal izy maharitra misy zao anome ohatra anankiray aminao a namana zay nametraka ny fanontaniana io asa raha fantatrareo tantarany dadatorakoto zandry zay nanorona ny fifoazana tany faharimena mbola tanora eritreminy eritaona monja izy no nanao ny asan' jesosy tao faharimena de maty tsy nahazo famondram-po ve zany izy nefa izy ara nomen'andriamanitra ny fidin'andriamanitra noho ny olona rehetra dia ny tantara na tonga iny raha tantara foizina fotsiny de hoe takonao raha kodandry malala fa ho alaiko ianao i mosesy zay voafidin'andriamanitra anafaka ny zanak'israely avy any Egypte tsy nahazo niditra ny tany Kanana ozy izy andriamanitra hoe atreto ny mission anao fa mikarany atendrimohitra de tazano lavitra ny tanàna fa Josoa no voatendry hitondra ny zanak'israely ao tsy nahazo famondram-po ve zany mosesy ao a azonareo izy donc zany a tsy azo refesina amina resaka faela velona mihitsy fa fomba fiteny le hoe famondram-pon'andriamanitra oui famondram-pon'andriamanitra zany hoe tsy minohy anao fa famondram-pon'andriamanitra fomba fiteny le izy kanefa zay fomba fiteny zay lasa mivadika dogme eo zany le problème le fomba fiteny le langage quotidien le coutumier nareo dakany hoe coutumier zany fomba mahazatra le rite lasa mivadika ohatra zany koa zao ohatra hoe anome ohatra anareo zao anome ohatra hoe coutumier ianao zao mahazatra anareo a mivavaka de mikipy de lasa misy manao dogma zay hoe zany mivavaka zany de mikipy fa misy olona mivavaka tsy mikipy mihitsy izy hatramy mandra-pahafatiny fa miratra ary tsy mitokantrano mitokamonina izy fa eny am-pandehanana izy vavaka zany fa tsy azo anorenana dogma fa ny problema rasa dogmatiser le resaka eto de zay ny tsy mampety azy zay ny ray manaraka an'izay de zao hoe tsy tokony handrefesana ny famondram-pon'andriamanitra mihitsy ny andro iainana ary miverina am'le fanahy marena nataony Jesosy ny amin'ny lay lehilahy zay ny anjerany tilikambo hoe fa iza no everinareo ve Jesosy fa ireo lehilahy zay ny anjerany tilikambo reo no mpanota indrindra eto an-tanàna tsia satria ny olona tonga de rehetra misy loza mitranga tsy nahazo famondram-po izy zany
tsy ao jesosy tsy hoe rehefa nenjerany tilikambo zareo de olon-dratsy reny de mitovy am'ireny ataontsika hoe olona maty ny accident grave nasana tadidinareo ka mantanytanynarivo anisan'ny touchena manokana iny a asana tadidinla le miotsaka ny tany tao taminareo de nisy vato be nihintsana tery amy laoty izay raha sy diso a tena andohalo de nienjera atao hoe de tokatranona kristianina anisany potika maty tao a le reny-pianakaviana sisa raha tsy diso amy velona raha ny lozika atsika hoe tokony enjerany amy tafiny jentilisa zany ny vato be fa maninona olon'andriamanitra zao no maty donc tsisy idirana resaka famindram-po fa lasa mahatonga atsika eritreritra hoe ao ambany fahatezeran'andriamanitra ve zany zany dia notsindriny jesosy tsara mihitsy hoe tsy zany mihitsy no mahampanota azy ary io no fakapanahy hitako a mahazo ny pietiste iza moa le pietiste le olona mahavaka ny tenany sy mampitahy ny tenany amin'ny hafa foana rehefa misy ohatra hoe mahazo tombo mahazo fahasoavana izy de mieritreritra izy fa izy zany le tena mpivavaka be fa le olona tsy mahazo fahasoavana le fahasoavana resaka ohatra hoe zavatra tsara ny fiainana de lazaina fa olona meloka eo anatrehan'andriamanitra raha izay manaraka an'izay a fomba fiteny le izy o zao suite an'le lozika an'le hoe am'le zavatra nylazaiko teo aloha teo hoe tsy isika akory no mendrika indrindra raha ohatra ka atsika no mbola velonaina am'izao fotoana zao zay no hevitra ambadika aza mieritreritra mihitsy hoe matoa mbola velonaina am'izao 20 septembre 2024 zao de hoe itsika no mendrika indrindra any no ambadika le hoe famindram-po fa fomba ilazana am'izany hoe aoka nhetry tena aoka tsy rearea aoka tsy matikambo raha mihiratra aminao no masoandro raha zay ngamba ny fomba ilazantsika azy dia ozy izy ny teny any amy deutéronomie 7 hoe rehefa ninakaniny ianao rehefa mitombo ny biby fiomponao mitombo ny volamenanao aza mieritrea aza miteny hoe ny sandroko navoriko an'izao fa aza mirearea fa isan'ny fahasoavan'andriamanitra daholo zany any no tiany atongavana am'izay fon'izay d'ailleurs misy croyance populaire mifanohitra amin'io koa zara ny andry averiko fa zay le fanontanian'le olona fa misy croyance populaire raha ohatra ka nisy nahita ty croyance ty de hoe ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier ozy vazaha croyance populaire koa zay hoe ny olona tsara foana o no maty aloha ohatra hoe fa misy maty mandeha masany centime ka rehefa misy fahoriana ndry de jereo hoe lasa daholo ny olomanga lasa daholo ny olona tsara eto amy tanàna dikan'izay zany tsika velona reto zany olon-drasy daholo non mbola tia mibebaka non aloha fa tsika tsy manao resaka raisonnement na fatalisme ohatra zany fa oui malahelo tsika rehefa misy olona important maty olona manana maizy azy fa tsy zay no nanaovana déduction sy raccourci hoe zay velona zany de olon-dratsy zay o maty de olona tsara zay zany ny zavatra anankiray mba tsara mba ahitsy hoe le fomba fitenitsika andavanandro a tandremo sao de lasa avadikitsika fotom-pampianarana fa tsy mety zany fa naizanina tsy zany inona ny zavatra azo tarafina ao ambadiky zany resaka rehetrarehetra zany na lay croyance populaire faharoa lazaiko na le lazain'le namana teo de zao ao ambadika de mbola mamofopofona ny atao hoe méritocratie misy hoe mérite zany hoe na le maty aloha zay lazaina ozy ny finoana croyance populaire tandrefana hoe ce sont les meilleurs qui partent avant na le maty afara zay mieritreritra fa mbola tian'andriamanitra kokoa ve izy satria mbola mahazo famindram-po de mbola misy toetsaina hoe za zany mérité donc mbola misy méritocratie ao ambadika zany ary ny mifanohitra am'izany le olona sanatriavony za zany tena totona am'lay fahoriana de oziny hoe rétribution le nataotsika fa jereo kely ny catéchisme d'adulte efa ela be le hoe doctrine de la rétribution le hoe zay zany no todin'andriamanitra zay le rétribution ka ny en santé anao ny mahasalamanao tsy midika mihitsy hoe anao no mendrika ary ny mahatonga anao taizanaretina tsy midika mihitsy anao n'olomba ozina fa zay zany lay ambadiky ity fanontaniana ity ny point manaraka zay tiako soulevevana koa amin'io resaka io de zao hoe ohatra mahavariana ihany le ozanao hoe toriteny tamy lahady tany aminay ozy izy ianao ka tsy haiko na pastera io ny toriteny io na mpiandro na mpitory fa peu importe fa mahavariana azy zany toriteny raha hoe filazantsara marina surtout protestante ny milaza hoe ho tsara inaraky ny nataony ny olona
raha tsy d'accord am'izany hoe zay zany no hamonjena ny olona dia vonjena amin'ny finoana fa tsy amin'ny asa. Eto zany dia eo zany no manahirana ao anatin'izay zavatra zay. Ka inona no mahasamihafa nyzany toe-tsaina zany amin'ny fisainana jentilisa? Tovy tsisy valaka. Amin'ny fisainana jentilisa, asa raha fantatrareo ny amin'ny fivavahana sasany de hoe rehefa tonga ho ny andro farany any amin'ny finoany zareo zay tsy tonoko anarana eto, de lanjaina eo tonga ho misy anjely zay zany hony a mitondra balance, dia alaina ho ny fonao deja mo tsy fantatr foina mo ny fony rehefa loha ao pasana, de lanjaina eo ambon'ilay balance de asiana plume manakay eo amin'ny ilany. Ka raha ny fonao ny a mavesatra anao le plume de olanao ratsy ianao zany, de any amin'ny ratsy fahaverezana mandrakizay. Raha ohatra ka le plume mavesatra de olona tsara ianao zany, dikan'izany anie raha olona mbola mampanahy ane zany le fitsarana ohatrany hoe karazana roulette russe, hoe mbola tsy fantatra fa ohatrany hoe raha mitotona any amin'ny izy de mba avotra eny, fa raha mitotona any amin'ny tseleny de very. Dikan'izay zany mbola suspense zany nanareo ny hoe ho vonjena sa tsy. Eo ny tsy itovizan'ny lalantsika, tsy hoe rehefa ny farany vao fantatra ny fitsarana efa nisy katesisme dadio tanatsika an'izay teto, ny mino dia efa voatsara sahady, tsy miandry fitsarana isika, tsy andany fotoana amin'iny fa ivereno katesisme tam'izay. Satria jaona toko 5:5-4 milaza mazava tsara, adikako de ho vakina angambany a, ngatahako vakiny lahy raha ohatra ka sa mety. Jaona toko 5:4. Tsy valapatra mihitsika fa mamerina fotsiny a ilay izy efa natao. Anaran'i Jesosy lazaiko aminao fa marina dia marina tokoa izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohana fa tafafindra miala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Mazava be zany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zany hoe tsisy ambiguïté, tsy hoe angamba na mety na ho hiteo zay masina ankamaroany sasany mbola tsy fantatra miankina amin'ny andro farany. Ora olona lasa c'est l'autos PMU zany ny famonjenanao hoe mbola miankina amin'ny je sais pas. Fa eto ny a de mazava hoe izay mandreny teniko ka mino zay naniraka dia manana izy tsy hoe manana fiainana mandrakizay ka tsy ho helohina, zany hoe tsy miandry fa efa tafafindra. Ola tsy hitako tsony ny ohatran'izany, efa tafafindra miala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Dikan'izay j'ai déjà le ticket. Ohatran'ny olona anankiray andeha ho ohatra hanao vakansy à Madagascar zay de efa nividina mialoha ny billet d'avion, efa ampelantanako ny placeko, efa assuré miandry ny daty fandehanana fotsiny. C'est ça. Ny andro farany entre guillemets ny ahafatesako sy ny sisa de c'est le jour d'embarquement. Le gate numéro firy nisy ana, seza numéro inona nisy a, c'est tout. Fa j'ai déjà le billet fa tsy hoe tonga eny a Charles de Gaulle na tonga eny Zaventem de mety azo roplanina na ve sa tsy. Non, tsy ataoko anjoanjo ohatr'izany ny fiainana mandrakizay. Dikan'izay a ahitsy ngamba le tenin'le mpitoro teny tany aminareo na pasteur izy a didiso iny hoe mbola miankina amin'ny fitsarana ka ho hita eo ny fitsarana leo. Iny zany kazana remarque kely zay tiako atao fotsiny a ny amin'iny zavatra iny fa tsy valapatra amin'iny a fa le andrasantsika raha tsy hoe misy fanontaniana fanampiny angambany. Miandry iray minitra isika aloha sendra misy manana fanontaniana dia rehefa tsy misy manana fanontaniana dia eroso fanontaniana fahatelo tsika. Nana iray minitra kely nareo. Fanontaniana fahatelo avy hatrany arina e. Raha anareo pasteur mivady mba an-tant kely tompoko. Za olona tsy fivavaka sady tsy liana amin'ny fivavahana. Saingy misy vidéo nataonao tato a sendra nandalo amin'ny masoko a izay nahasarika nahatonga ahy nanaraka ny pejinao. Esoko a izay resaka Jesosy a dia izay mety amiko aloha no raisiko hatreto. Na zany aza dia manana fanontaniana kely za hoe raha tena misy zan'Andriamanitra zany, raha tena fitiavana tokoa izy, nahoana misy olona teraka mahantra, miaina mahantra ary maty mahantra? Nahoana no asiny ny aretina, ny fahafatesana, ny
hiaran-tsirariny angatsy azony sakanany zany maninona no asiana mahandra sy manan-karena fa maninona raha atao mitovy ny fitiavana fa tsy ny hoe ny sasany ambinina dia sasany farahidina ny Andriamanitra hitako aloha raha tena misy marina zan'Andriamanitra izany dia Andriamanitra mizantavan'olona, Andriamanitra mpampijaly, Andriamanitra be politika, Andriamanitra tia tena, Andriamanitra manao didina be sandry sy ny sisa. Donc aiza amin'izany mahavitiavana azy. Sotra tompoko. Izay ny fanontaniana fahatelo zato farana amin'ny tendro mety. Ia, mavesatra dia mavesatra zany reproche na atao hoe fanakianana atao momba an'Andriamanitra zany. Zao ary ohatran'ilay teo ihany araka ilay teo ihany dao ho analysentsika kely aloha ny entre les lignes raha zay ka malazaka azy ny amin'ny zavatra izay nolazain'ilay namantsika teo. Mihaino an'ilay fomba tsy le fanontaniana intsony zany tsy le contenu no resahako fa lay ton an'ilay fanontaniana mipetraka ny filatsaka le fanontaniana zay ngambany dia hita mihitsy hoe ohatrany hoe misy fandarana anankiray zay hitako tamin'ny télévision nafinaritra dia tonga dia natsaro an'iny hoe ohatrany manao procès an'Andriamanitra ohatrany hoe toriko any amin'ny tribunal ianao Andriamanitra misy olona nanana idéa zany hoe tena misy le izy nitory misy olona tany Suisse misy olona tory an'Andriamanitra tamin'ny tribunal c'est pas du n'importe quoi c'est une histoire vraie dia napetraka zany le fitoriana dia hita le procès de Dieu dia mihaino anao zao dia tena mitovy tsisy valaka hoe manao procès an'Andriamanitra zany hoe inona lay fiapangana apetraka momba an'Andriamanitra raha miteny an'izany tsy misy jugement mihitsy fa araka ny teniko zao hoe malalaka tsara mihitsy ny sentiment tsika eo amin'ny fiatrehana an'izany zay no antony anaovantsika quiz miatrika ny fanontaniana rehetrarehetra zay mety hipetraka fa il faut dire les choses zay kosa aloha ohatrany anao zao nametraka le fanontaniana dia anjara koa zao ny mametraka le valiny fa enoko an'ilay fanontaniana dia misy fahasosorana sy fahatezerana contre an'Andriamanitra manoloana zany zavatra zany ary zany zavatra zany toe-po zany tsy zavatra vaovao fa nandalovan'ny olona rehetra on a le droit mbola averiko on a le droit de ne pas être d'accord avec Dieu zay aloha mety manahirana ny olona angamba zany teniko zany hoe mila politiquement correct fa manana zo ianao tsy ho d'accord amin'Andriamanitra mitovy amin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra hay Abrahama nisy fotoana tsy na d'accord tamin'izay tenenin'Andriamanitra Mosesy sy ny sisa tout le monde mandainga zay milaza azy hoe tsy mbola nandalo an'izany sentiment hoe tsy d'accord aminao Andriamanitra ny amin'ity zavatra donc vous avez le droit ao anatin'izany zavatra zany tsy phénomène vaovao le izy fa classique ary na zaza efa nteneko teto raha tadidinareo tamin'ny fandarana farany efa nandalo tamin'izany fa ny fanontaniana mipetraka dia zao move io procès ataonao io fanakianana ataonao momba an'Andriamanitra io ve légitime dans le sens hoe misy cohérence intellectuelle ave mbola hoazavaiko le izy misy cohérence mitombona ave tanareo ohatrany hoe tsy hoe zay olona te hitory dia mitody afaka mametraka fitoriana daholo any amin'ny parquet fa indraindray tsy mitombona le fitoriana dia irrecevable eo aloha zany fanontaniana petraka satria zao avy aiza no nanananao an'io affirmation gratuite io gratuite le izy hoe ny fahantrana dia avy amin'Andriamanitra hoe misy olona nampahantrain'Andriamanitra hoe misy olona nataon'Andriamanitra natao teraka mahantra dia ozany hoe teraka mahantra le olona dia ohatrany hoe avy amin'Andriamanitra zany tanareo le raccourci satria teraka mahantra le olona dia mahantra mandra-pahafatiny dia hoe Andriamanitra zany no nampahantra azy avy aiza no argument ilazantsika fa Andriamanitra no nateraka mahantra n'iny olona iny ary Andriamanitra koa no nampahantra n'iny mandra-pahafatiny fantany aloha zay fa mbola hidirantsika izy rehefa avy eo avy aiza io conclusion io tiako hita ny genèse le genèse zany hoe miatombohany ny genèse n'ilay foto-kevitra zay everiko fa préconçu efa zavatra efa masaka ao anatin'ny eritreritrin'olona fa everiko fa ny fanontaniana tokony hipetraka la bonne question reformuleko zany le fanontaniana le namantsika io dia hoe avy aiza ny fahantrana avy amin'Andriamanitra ve
zay ngamba n'izy raha vatanina kokoa le izy avy aiza ny aretina avy amin'Andriamanitra ve inona ny origineny mal le mal ny zava-dratsy miseho eto am'ty zao tontolo zao ty ny faharatsiana misy eto am'zao tontolo zao ty avy amin'Andriamanitra ve sa avy amin'ny devoly efa nanaovantsika fandany zany tamin'ny fotoan'andro hoe raha avy amin'ny devoly donc zany a misy zavatra tsy voafehin'Andriamanitra ve raha avy amin'Andriamanitra fa misy zavatra ratsy avy amin'Andriamanitra débat interminable io sur le plan éthique zany hoe zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy manery atsika hiditra eo am'lay atao hoe théodicée mialatsiny am'le teny théologika idiratsika mantsy zay safady masakafokesy théodicée iresaka an'izay atsika fa mbola toizako aloha de avy eo miditra atsika raha apetraka ary fanontaniana hoe anao on va faire un procès à Dieu ok dao arytsika samy ametraka plainte daholo a contre an'Andriamanitra no hoe misy zavatra okianin'Andriamanitra inona avy matetika no teboka miverimberina hanamelohan'olona an'Andriamanitra hiampanganan'Andriamanitra zany matetika ny rahalatsika koto miteny eto hoe raha fitiavana Jesosy manina mantra ny gasy raha fitiavana Jesosy manina misy zazamaty raha fitiavana Jesosy tsy izy rery fa point efa miverimberina foana zany de ito le izy voalohany fanakianana zay ataon'Andriamanitra azy ataon'ny olona an'Andriamanitra de hoe Andriamanitra nanao désertion na mantsara soratanao kety chéri désertion zany hoe hitanareo désertion ohatrany miaramila anankiray a déserté hitanareo voantso miaramila ianao dia tsy nipointe tany amin'ny camp fa nitsoka na efa tao amin'ny camp fa nandositra tsy nety ny pointe tsony tany amin'ny la caserne nanao désertion Andriamanitra nanao désertion ny amin'inona satria araky ny foto-kevitritsika de ny hoe Andriamanitra pahariny lanitra Andriamanitra mpamorona dikan'izay mampamorona azy avy amin'ny fiainana ahoana no aneken'Andriamanitra ny isininy atao hoe fahalovana nefa izy pahary ao zany le misy contradiction comment se fait-il que Dieu permet le pourrissement maninon'Andriamanitra manaiky ny hisian'ny fahalovana sy ny faharavana nefa izy mpahamorona fiainana no noforoniny nahoana izy mipermetra ny isiny zany sy ny fahafatesana dia ny raisonnementsika zany de hoe miabandonina ny zavaboary ny Andriamanitra nafoiny rery teo nisy rahalahy anankiray zay tsy tadidiko ny anarany anisany tena hoe io no anakianan'Andriamanitra hoe za tanozy mivavaka fa tsy ekeko izy hoe Andriamanitra ny foroniny izy tena hoe manaiky zy Andriamanitra nahary ny olombelona fa avy eo izy nariny teo ny olona ohatrany hoe mitovy amina ohatrany hoe ray aman-dre zany manariny zanany io zany no accusation voalohany fanaon'ny olona ho raisikiny izy raha fa avoakako tsirairay faharoa sorata koa ngamba ty hoe non assistance de l'humanité en danger ohatrany non assistance de personne en danger non assistance de l'humanité en danger io ndray zany chef d'accusation faharoa hanameloantsika an'Andriamanitra non assistance de l'humanité en danger zany hoe toy an'le Andriamanitra manao désertion zany hoe ny abandonne nafoiny ny création dia tsy ny rara iny olona zay tena fahorininy ny olona avelany en danger efa hita fa danger zao efa hita fa loza be zao dia mitazana fotsiny izy zay matetika ny tena miverimberina mivavany olona hoe raha fitiavan'Andriamanitra maninona misy zazakely teraka tonga de voan'ny cancer raha fitiavan'Andriamanitra maninona nasiny an'ireny catastrophe naturelle reny navelany hisy plutôt le catastrophe reny ary mety hitery antsika ozy izy hoe ilay loza vokatry nataon'ny olona ne karariny any fa misy ozy izy loza izay tsy fôtin'le olona ohatra ny peste ny abokana la lepre fangany olona ozy izy ny safidy hoboka fangany olona ozy izy ny safidy hovoan'ny peste voaingana zao misy zazakely matin'ny peste fa bon ino cadre fa hoe tsy nazo fitsabony izy fa le aretina zany ady aiza ny olombelona ozy izy innocent de nefany ny anjera am'le izy ary
fa manin'andriamanitra tsy mi-intervenir zay hoe non assistance de l'humanité en danger. Accusation fahatelo ataotsika an'andriamanitra fiapangana fahatelo ataotsika an'andriamanitra dia l'omission mba soratana kely koa zay l'omission volontaire de ne pas porter secours. Mitovitovy ihany fa misy nuance. L'omission volontaire de ne pas porter secours. Zany hoe tena izy andriamanitra mihitsy no minia raha am'le fiampangana ataotsika tsy mamonjy voina fa mitaza fotsiny. Ohatra zao ny fisiny reny atao hoe guerre reny faty mikararana ohatra ny Gaza am'izao fotoana zao tamin'ireny guerre de religion reny be debe ny zazakely ny vonono dia tsy mitombona ozy izy tsika hoe andriamanitra fitiavana nefa mamela zavatra famiravrana ohatra zany na de ataotsika hoe manana liberté ny olona misafidiny ça n'a pas de sens zany. Zany hoe paradoxal ny am'le hoe andriamanitra fitiavana zay mametraka ny ordre no manaiky isiny désordre na mikorotana. Fiampangana faefatra zay ataotsika an'andriamanitra dia abandon de famille. Abandon de famille. Le abandon de famille indray dia fatatsika tsara zany hoe fahafozana ny ankonana tamin'ny natonga an'io resaka io zany de hoe sahala amin'ny hoe Jesosy zao. Jesosy le lazaina hoe ity ny zanako malalako zay sitrako nefa nafoy. De nateny mihitsy raha le zanaka malala teo amin'ny fijaliana hoe ray eo nahoana de mafoy ahy ianao. Nahoana no avelany jaly ilay zanaka ilay meilleur. Ary eo misy le problème. Raha le zanaka maditra de ohatrany hoe normal ihany fa maninona avelan'andriamanitra ijaly ny marina. Any ny ambadik'ilay l'abandon de famille et tout récent. Reo zany nezahako schématisena natao synthèse hoe inona daholo moa no hiampangatsika an'andriamanitra ireo zavatra reo fa azo regroupena amin'io daholo zay ny anatin'ny saitsika. Logika daholo reo zavatra reo. Logika mitombona tsara daholo reo fiampangana rehetrarehetra reo ary raha avoka mitavozavoza no tratran'izany faneho-kevitra zany dia ho sarosavotra ihany. Ka zay tsy hanao avoka an'andriamanitra satria tsy mila avoka andriamanitra fa izy maharo ny tenany fa hanazava fotsiny aho ny amin'ny lafiny ara-tsoratra masina. Raha azoko tsara zany ny le logika atsika ary miresume an'izy mischématiser an'izy de zao hoe andriamanitra dia pahary créateur, ce qui veut dire puissant. Andriamanitra mahery dikan'izay satria izy mpamorona dia mahery tout puissant donc responsable ny amin'ny zavatra miseho eto ambony tany rehetra izy. Zay le logika atsika averiko responsable amin'ny zavatra miseho rehetra azy fa tsy hoe zavatra natao fotsiny satria andriamanitra pahary satria andriamanitra tout puissant dikan'izay responsable izy amin'izay zavatra miseho rehetra eto na tsy nataony azy satria raha puissance afaka nanakana an'izy tsy hiseho. Zay zany le izy. De eo zany no misy anatao hoe zavatra afangarotsika ny atao hoe puissance sy ny pouvoir. Afangarotsika zay hoe mihevitra atsika fa rehefa matanjaka ny olona anankiray zany andriamanitra azy puissant ny olona anankiray na matanjaka ny olona rehetra ny olona anankiray dia tsy maintsy miaziry izy. Tsy voatery fa ny fanontaniana zay apetrakatsika eto dia mitovy am'le fanontaniana napetraka tamina protestante anankiray tany Auschwitz le toerana nisy ny camp de concentration tamin'ny deuxième guerre mondiale tamin'ny andron'ny Hitler. Dia nisy protestant allemand tsy nanaiky ny politika ny Hitler nalefa any amin'ny camp de concentration. Anisan'izany ry Jürgen Moltmann sy izay lehilahy anankiray atao hoe izy moa ny anaran'izy teo Witzel ny anarany. De zao
oui Elie Wiesel. De ndray andro mba hampiororo ny olona tao amin'ny camp de concentration dia namoaka didiny Gestapo na ny nazi hoe ahatona zazakely anankiray, condamnation à mort zazakely zay tsy nanao fikomina fa ny ray aman-dreny nanao fikomina ndray le mikony amin'ny fahaizana ny reto olona reto dia nahatona condamné à mort le zazakely. Mafy be zany. De rehefa nahantona le zazakely a dia nitodika tany amin'ny Moltmann pasteur allemand sy Elie Wiesel ny olona hoe ozy fantany mais où est Dieu? Manona le zaza maty zany. Aiza Andriamanitra? Dia namaly Elie Wiesel tam'izay hoe Dieu c'est cet enfant morts. Zay namaliny azy. Donc de zao hoe Andriamanitra zay miexiste raha izy de tokony manakana ny fahafatesana raha miexiste izy. Zany hoe tokony vonony, tokony foanany ny fahafatesana sy ny faharatsiny. Zay le raisonnementsika. Ka hotoizako le izy ao anatin'izay raisonnement zay. Za manokana eto zany tsika mety hisaraka ny lalantsika atao anatin'ny vondrona. Tsy manana foronana mihitsy aho ny amin'ilay paradigme ny hoe ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka an'ireo mpitory maro be dia be hoe Dieu tout puissant, marina Dieu tout puissant ny Andriamanitra, Andriamanitra mahery ny Andriamanitra. Nefa io Andriamanitra mahery io, eno tsara ty, dia nanaiky hanafoana ny tenany, io le kénose, nofoana ny tenany ka tonga olombelona ary nanaiky maty. Point d'interrogation. C'est un scandale. La croix est une folie. Comment peut-on mbola pire lavitra noho le fanontanianao ranako le miteny anao hoe fa maninona no avelany misy fahafatesana? Mbola logika zany olombelona mety maty. Fa tena mbola scandaleux, incompréhensible, inacceptable le fait qu'un Dieu peut mourir. C'est encore pire. Kanefa zany injustice zany dia navelany niatra taminy. Azo sakanana tsara mihitsy fa tsy natao. Eo zany le mystèren'Andriamanitra. Zany hoe io Andriamanitra io c'est un Dieu qui connaît la souffrance. Tsy mitovy mihitsy areto ny rehareako hoe tsy ahita Andriamanitra mihoatra noho ny Andriamanitra tsika. Ny olona zay milaza azy mavaka. Ny Andriamanitra misy rehetrarehetra jamais iray petsapetsa aminao zany. Jamais hiaraka hidokany fahafatesana aminao zany fa ny Andriamanitra rehetra dia any amin'ny misy azy any izy dia soa tonotono any izy fitenay tanosy zay tsara plasy any izy tsy araka ory aminao zany. Fa ny Andriamanitra fantatro de c'est un Dieu qui est habitué à la souffrance. Tu es un Dieu qui comprend la souffrance hoe azoko ny fahorianareo ozy ny mpiteny mpanao politika matetika. Fantatro ny fanahorianareo vahoaka mon œil. Resaka daholo zany. Fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra nanafoana ny tenany. Nanafoana ny tenany ka nahafantatra ny atao hoe fahoriana izy. Ny safidy hiaina fahoriana miaraka amin'ny olona. Ka ny fanontaniana apetrako aminao rahalahy. Fantatro tsara le logikanao ary mitombona l'izy ary za koa nandalo am'zany. Mety anatin'ny eritreritro no zany tsy fitiavana io Andriamanitra io, tsy fiable io Andriamanitra io matoa tsy vita ny nanakana ny ratsy. Hanome safidy anao andao hoe misy Andriamanitra anankiroa. Ray Andriamanitra mahay ny zavatra rehetrarehetra tovy amin'ny anankiray de vao misy ratsy de tonga de foanana. Vao misy ratsy tonga de foanana. Vao misy ratsy tonga de foanana. Sa Andriamanitra anankiray mahay ny zavatra rehetrarehetra izy fa tsy foanany daholo ny zavatra misy fa izy koa no midina miaina miaraka aminao ary mahalala ny atao hoe fahoriana. Iza no Andriamanitra safidinao am'izay fotoana zay. Iza ny Andriamanitra micomprendre anao kokoa. Ilay Andriamanitra tsy nanandrana fahoriana mihitsy fa tonga de amin'ny baguette magique fotsiny de foana.
sa ilay Andriamanitra miaina n'lay fahoriana mihitsy ary avy eo mampahery anao sy mamy afaka anao avy teo. À vous de choisir. À vous de choisir. Satria zaho manokana je ne ferai pas confiance à un multimilliardaire. Ohatra hoe rapitso Elon Musk tonga eto amiko hoe RGL, je suis milliardaire aux États-Unis, za resy lahatra ny fampianaranao ny RGL dia omeko zao milliard dollar anao dia zao ahoana ny ananako antoko an'izany olo zany sy hoe olona tena niara niaina tamiko mahalala tsara le zavatra tsy miparachuté avy any. Moi je ne veux pas d'un Dieu parachuté. Moi je veux un Dieu qui s'est incarné, qui partage ma souffrance au quotidien. Dikan'izay zany eo zany no hoe le concept antsika momba le Andriamanitra mihitsy no faussé hatramin'ny voalohany. Fiable ve izy, capable am résoudre un problème rehetra ve izy, peut-être, fa zao io Andriamanitra mahery io dia tsy le Andriamanitra mahery zay le niforonosaintsika le Andriamanitra toko zao dia tsy hizaka ny fahoriantsika mihitsy na hanainga ny ratsatana anankiray hanafaka atsika mihitsy. Kanefa ny Andriamanitra dia tsy hoe Andriamanitra mandeha amin'ny fihetseham-po fotsiny fa Andriamanitra miaina tao amin'ny vatany, zay le hoe tonga nofo izy. Nisy filozofa anankiray nanao fanamariana tena hitako hoe mitombona tsara manoloana nyty le hoe procès momba an'Andriamanitra ity. Tamina fandarana tao amin'ny YouTube nahitako azy, de procès virtuel moa zany mazava ho azy, organisé contre Dieu. Tamin'ny Frantsa ty procès ty natao. Zao no teneny'ity philosophe ty. Quand on lit les 20 premiers chapitres de la Genèse, izy tsy christiane, fa philosophe. Dieu se dresse même en accusateur qu'au lieu d'être un accusé. Raha vakinao izy ny Genesis toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoapolo dia ny image hita any amin'Andriamanitra izy dia c'est un Dieu accusateur fa tsy Andriamanitra accusé. Zay ny famaky ny azy. Zany hoe ny olombelona no problématika Adama, Noé sy ny sisa ireo rehetrarehetra dia mipetraka ho accusateur daholo. Ary zay mihitsy no tena particularité l'Andriamanitra satria Andriamanitra manaiky hoe tsara onareo aho. Il accepte d'être accusé. Anisan'izany io zavatra rezahantsika io. Raha mitodika amin'ny Adama Seva izy, mitodika amin'ny Noa izy, mitodika amin'ireo olona reo izy dia mametraka fanontaniana Andriamanitra hoe fa inona nataonareo tamin'ny zavaboariko? Qu'est-ce que vous avez fait de ma création? Adam, Noé. En d'autres termes, responsable ianareo amin'ny chaos misy eto ambony tany, fa je suis pas responsable. Nomeko anareo clé en main, raha nahariny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia hoe ity ary ny zavatra noforoniko ianareo no hiasa sy hitandrina ny za. Dia rehefa tsy mandeha amin'olona izy dia izy indray ny responsable Andriamanitra. Nous sommes responsables dia mahatonga an-tena fa veza le fahantrano tena avy amin'Andriamanitra ve ka hoe teraka mahantra le olona sy ny hoe maty mahantra sa misy responsabilité ny olombelona amina resaka tsy fitantanana tsy mahomby eo anivon'ny firenena anankiray, injustice misy eo amin'ny firenena anankiray dia normal raha mahantra le vahoaka ao aminy dia on cherche un bouc émissaire pour ne pas être responsable de ses fautes. Izy amin'ny tokony ho se dressé amin'ny place-ny accusé raha ny tena marina sao dia tsika olombelona. Ka eto zany dia ilay hoe fahanginan'Andriamanitra ohatrany hoe mangina Andriamanitra dia ohatrany hoe Andriamanitra mise retire, Andriamanitra ohatrany hoe misitaka ka rehefa misitaka izy dia ohatrany hoe te hametraka fanontaniana antsika hoe inona ny responsabilité n'Andriamanitra ao anatin'izany. Mangina Andriamanitra manoloana ny faharatsiny. Fa viez io faharatsiny io. Raha ohatra ka imaginez hoe Andriamanitra tonga dia avy hatrany miagir du tac au tac à chaque fois misy faharatsiny amin'ny tranga, tsy nisy tsontsika. Zany hoe nataony tamin'ny safodrano e.
efa tafa ohatra aloha aringana ny olona anao an'izany isaky ny metsika zany n'andriamanitra hoe vao misy any justice reo tonga de ria na ianao nametraka le fantanina na za mametraka le fantanina tsika rehetra samy mametraka ny justice ary ny injustice ny zavatra tsy mety nataotsika tsy maintsy misy répercussion eo amin'ny manodidina atsika na tianao na tsy tianao de ny problema nefany a de ozytsika hoe faizandriamanitra tsy nanaka anan'le faratsika de alohan'andriamanitra misitony alohan'andriamanitra mise retire sao sanatria potika tsika zay le izy fa raha tsy mangin'andriamanitra ao anatin' reny ora olona inona no anjo atsika inona no anjo atsika raha ozy andriamanitra tonga de tia lanao arbitre eo eo zany za manokana aloha ho zakatsika ave asarazonareo le raisonnement tiako atongavana donc zany sao de miantso lozy tsika ny am'izay le aizandriamanitra isaky ny misy ny tsirariny sy ny tsy fahamarenana mitranga eo amin'ny fiainany olona anankiray de tadidinareo miteny lay philosophe tiako be le fanazavan'lay philosophe zay le hoe Dieu peut parler par la bouche de Karl Marx mahavarina azy izy ilay adivarotra teo amin'ny Abrahama sy Andriamanitra le ho any Sodoma sy Gomora raha misy 50 marina raha misy 70 marina raha misy 30 raha misy 20 raha misy olona 10 marina de tsy andringana ny tanàna zay le ady hevitra tamin'iny de zao hoe matoa zany ringana le tanàna matoa zany rava le tanàna ina ny dikany tsy misy marina ary na ilota mianakavy izay neverina fa omba marina satria marina fa miangavy Abrahama hoe vonjeo ny tsy ny teny direct Abrahama mba vonjeo le neveuko fa zay ny tiany lazainy de navonjain'andriamanitra tokoa ilota mianakavy ary ao ny tantara de noentina mitsoka fa tena mpandehanana hainareo ny tantara nanina vadiny lota mierika donc efa mbola any ny fony de mba ilota sy reo zanany vavy sisa zany mba ataotsika hoe reo zany natao hoe mba azo raisy natao Sodoma sy Gomora fa hainareo moa ny tantarany lota sy ny rany zanany vavy ozy izy miraha vavy hoe idada ty fa miantitra ny vaditsika efa maty tany a Sodoma sy Gomora andao mamonina dada de nampisotrona toka ilota de rehefa nampisotrona toka lota mialatsiny fa tantara am'solo de nandry taminy nanao relation sexuelle incestueuse reo zanany vavy roa mbola le pratique amy Sodoma sy Gomora noentiny zareo tany amy misy azy zany hoe le Sodoma sy Gomora zany tsy rava faonan'iny mbola noentiny nakany amy misy azy koa le fomba fanao tao tsy rava le tanàna rava fa le fomba fanao mbola manaraka io ny poiran'ny taranaky ny Edoma sy Moabita ary zay mahatonga ny Moabita tsy mahazo manambady ny Israely no io tantara io donc zany ozy tsika hoe ny fantanina petraka ny tiako atongavana maso ohatrany hoe pousseko lavitra le raisonnement hoe isika ve Andriamanitra ve no responsable no izy mangina sa sao de fitiavany ny fanginany fa raha isaky ny tiadiavintsika hoe un Dieu justicier Andriamanitra tonga de mi-intervenir à chaque fois ohatrany tsy haiko io le misy an'le teny soratra masina le hoe long à la colère Andriamanitra de ela tezitra ozy izy ny fiteniny oabolana azy fomba fiteny le izy fa ny famondram-pon'Andriamanitra ny mbola tsy mahalany ritra antsika fa raha na ianao nametraka ny fantanina azy ahitra hoe andao tena ampiarina amitsika tokoa ny justice divine réglo texto asa re izy mbola ajanona eto fa itsika masy mijery amin'ny ongle anankiray dia hoe injustice divine kanefa io injustice mitranga io avy amin'Andriamanitra ve io ianao zao tsy nanadiady hoe le zaza mety nisy malformation izy tratrany arety izy sisa move Andriamanitra no natonga zany mbola adébatre dolo zany rehetrarehetra zany fa tsy hitaritsika lavitra ny fanontaniana ny problématique eto zany le théodicée am'izay
le resaka justice divine ny fahamarinan'andriamanitra ahoana io matsany no kianina eto zao est-ce que Dieu est juste manoloana andreo ka lazainao reo de ositsika hoe tsy maintsy miresaka ny théodicée tsika le théodicée par définition de ny hoe ny fisian'ny ratsy na ny loza na ny faharatsiana mitranga ny fiainan'ny olona anankiray izay avelan'andriamanitra hiseho tsy ndriko tsara avelany hiseho fa tsy hoe avy amin'andriamanitra autorisé par Dieu, je précise bien, autorisé et non organisé par Dieu. Izy zany sujet, mbola tsy fantatra hoe aveza zany. Ny fanontaniana petraka de hoe misy lien ifandraisany ve ny faharatsiana sy ny fisian'andriamanitra. Ohatrany hoe le raisonnement zany hoe matoa misy ny ratsy de tsy misy andriamanitra. Tsy azoko hoe aveza zany raisonnement zany. Tsisy andriamanitra matoa misy ny faharatsiana misy lien ve avy aiza io mosy matonga avy aiza io Genèse io mba te antany anareo izay athée ao sy agnostique izay tonga de manao formule toute faite hoe puisque le mal règne dans le monde ça veut dire Dieu n'existe pas mais d'où ça vient ça satria raha miteny nareo satria sy tout-puissant sisy tsy voatery misy koa nefa mifanohitra am'izay koa misy koa kristianina miteny hoe raha tsy miaina fahoriana sy de avy amin'andriamanitra koa de tsy avy amin'andriamanitra raha olona tsy miaina fahoriana le olona zany de tsy tena kristiana ka zay indrindra zay le lien zay zany mahavariana hoe pourquoi on met ça sur le dos de Dieu puisqu'il y a le mal égal Dieu n'existe pas ou inversement puisque tsy nandalo zavatra sarotra de tsy tena pino fa aveza zany raisonnement zany croyance populaire dolo zany oa fa io moa ny fiainan'ny olombelona tsy maintsy mitady bouc émissaire fa avela koa ny amin'iny fa toizako le izy ary io mal io le mal surtout dia ireo olona zay mijaly ka everitsika fa tsy mendrika ho azy zany tsy rariny ho azy zany fijaliany zany satria izy a tsy meloka donc tsy tokony hijaly izy zay le raisonnement le mal eto zany tsy hoe zavatra ratsy rehetrarehetra fa tena faharitana tsara hoe le mal araka ny théodicée de hoe ny zava-dratsy miatra amin'ny olona anankiray zay innocent entre guillemets tsy tokony hiatra aminy alors mba hamarinatsika ary dia andeha haka argument n'olona anankiray atao hoe Leibniz soratana kely angambany Leibniz philosophe malaza anankiray izy tia izay miresaka momba an'io mihitsiny hoe la souffrance d'où vient la souffrance quelle est la place de la souffrance satria mifandraika amin'ilay tenen'ny lahy teo hoe ratsy kristiana ratsy mijaly koa tsy kristiana tsy tena kristiana ny tenin'ny Leibniz de zao hoe ny olombelona ozy Leibniz dia hyper sensible amin'ny mal zany hoe tonga dia anareo zany atao hoe sensible tonga de ianao zao raha ohatra hoe sensible amina vovoka na sensible amina allergique na zavatra hoe vao mandalo lay ohatra hoe misy allergique na saka vao mandalo ny saka de tonga de mevona izy zany hoe manana sensibilité amin'iny izy de ny olombelona ozy izy Leibniz théorie Leibniz tia fa jerentsika mitombona ve manana sensibilité à tout ce qui est mal rehefa jerena tokoa na soratra masina ohatra mahavariana ohatra ny attiré amin'ny mal ny olona sans le savoir hoe pourquoi ary tonga dia miattiré azy avy hatrany lay mal le faharatsiana efa naotsika sa vidéo sa zao ohatra misy taratasy fotsy de misy tasy mainty dia jamais miattiré an'le olona le fotsy fa le tasy no miattiré azy hitasoritra amin'ny Facebook zany oui ny zavatra ratsy de iny tangoana fa jamais ozy izy Leibniz maremarqué n'lay soa be dehibe zay fa misy ianao zao miteny hoe tonga de miremarqué anao hoe jereo fa misy zazakely voan'ny cancer jereo fa misy olona matiny ts ino zany tonga de sensible mihitsika fa tsy mbola misy tsy noresatsika mihitsy hoe fa ahoany reo zavatra be dehibe akoatran'ireo zay zany fiteny Leibniz mitombona ny azy ary mbola ampimikosa anankiray koa de hoe rehefa tena zoiny io zay le moment mahafinaritra ozy izy betsaka kokoa nolay période sarotra matoa tonga de mahasarika atsika le sarotra zany hoe zavatra anankiray nandalo
tapoka de tonga de tena mibana ao anatin'ny lohantsika hoe tena ohatra tsika tena mandalo ady sarotra zao dadapasy mandalo ady sarotra zao satria misy zavatra nanjombona tapoka amy fiainanao dia tu oublies tout ohatra ny tona ariana tona pa existe tsy nisy zany anao nanao fety anniversaire zany tsy nisy zany anao terabao zany tsy nisy zany anao afapanadinana zany tsy nisy zany anao nahazo promotion tany tsy nisy anao afaka fanadi zany fa tonga de hoe voaroka tamin'ny asako androany tsy marin'andriamanitra nefa za mandavaka tonga dia tout est concentré là zay ozy izy ny aretin'ny olombelona manana atao hypersensibilité au mal araky ny Leibniz dia tsika koa nefany na zanaty zany tsy hitovy hevitra amin'ny philosophe tahaka ny Pangloss zay milaza hoe tout va bien non tsika koa tsy hanao déni de la réalité non misy ny injustice ary tena manaiky an'izany donc za manokana raha zay hevitry Leibniz zay no jerena dia izy lasa lavitra be ny azy hoe aminy zany ny fisian'ny faharatsiana ozy izy no ahafahantsika mahatsapa ny valeur ny fahatsarana ohatra hoe contraste zany raha tsy misy ozy izy ny faharatsiana tsy mahatsapa ny hatsarany zavatra efa tsara isika zay le raisonnement Leibniz zany hoe pour accéder au bien le mal est un chemin zay nany Leibniz za nefany tsy d'accord am'izay misy fahamarinana izy fa zao ny hoe amiko le mal na ny tsirariny na ny injustice na ny fahorina na ny aretina na ny fahafatesana na ny lozany na ny catastrophe tout ce que vous voulez dia contraste mitovitovy ihany fa tsy mitovy hoe tsy hoe chemin tongavana ny fahatsarana non efa samy misy ireo fa contraste atsapahantsika hoe ny valeur hoe ahafahantsika misitraka ny valeur ny soa izay efa natolotra atsika ito ny conseil d'ami nanahy manokana zany de zay le hoe profiteo ny occasion de joie omen'andriamanitra anareo même dans les moments les plus insignifiants aza miandro hoe rehefa misy fety be de tena hanao zay afanefa hoe araraoty ny fotoana même androany na rapitso vivez à fond votre vie fa sao vous allez le regretter rehefa tonga koa ny fotoana ny fisiny fahoriana zay tsy maintsy isy za zany j'ai pas la réponse à vous dire d'où vient le mal ne vient pas de Dieu et le mal ne vient pas aussi du diable le mal dans le sens que l'injustice tsy fantatry hoe agaiza hafa ndray le injustice ataon'olona ohatra hoe nasian'ny olona nampisaviany olona misy namaky ny trano sisa zay mazava be zany fa hoe misy zavatra tsy azonao azavaina ça te tombe dessus comme ça on sait pas d'où ça vient satria ko fantatrareo fa le mal avait existé avant la création du monde maka ny Genesis toko voalohany nareo ny aizy natao ambony lalina ary ny chaos sy ny ténèbre no teo de zay Andriamanitra vao nampisaraka an'ireo ka namorona ny fiainana dikan'izay tsy hoe avy amin'Andriamanitra le mal ka niterasser le bien fa le mal était déjà là et le bien est là pour disperser le mal dikan'izay ny existence-ko zany ny existence-nao zany nous sommes créés pour combattre le mal zay le izy fa tsy hoe nous sommes là pour subir le mal hoe de miandry etsika donc zay mahatonga am'teny hoe eo am-pelatanan'Andriamanitra ny science zay mahatonga atsika tsy contre ny science médecine ny loi ny fahaizana ny intellectualisme ny intelligence ampiasana daholo pour combattre le mal satria zay ny andriamanitsika izao tontolo zao zy de miaizipitra ozy manarona ny tany efa eo le fahaizana sisika tsy avy amin'Andriamanitra io fa aminao kosa ozy izy no iposahany fahazavany Jehova de rehefa iposahany fahazavany Jehova anao dia irany ianao hoe va combattre le mal zay le miara ory am'izay olo miara faly am'izay faly ataovy zay ahatonga n'io fahorina io mba atténuer mba azo iainana ary zay le mahatonga am'teny hoe ny rôlentsika kristianina de tsy ny ho any an-danitra fa ny atonga ny fiainantsika eto an-tany mba ho lasa lanitra
satria ny any an-tanitra efa milamina ary any tsisy menace tsony miandro date de départ fotsiny miandro date d'embarquement fa matoa j'existe en 2024 eto à Belgique à cette heure-ci c'est que je dois apporter le bien là où je suis anjarako zany zay fa tsy manao fataliste dia fa efa zao zay moa tsy mahavoatsika gasy fataliste efa zao lahatra de tu acceptes non Dieu ne dit pas tu dois accepter le mal tu dois combattre le mal zay ny amiko zany Christ par tous les moyens zay no ampianaratsika zaza combattre le mal rehefa ao anatin'ny abadona ny olona dia ararotin'ny olona tu dois combattre le mal amin'ny alalan'ny médecine amin'ny alalan'ny modernité technologie tout ça au service du bien ka izay zany le théologietsika eto eo masiny tsy azony olo le hoe nanay tsy mikatsaka lanitra no tsy mikatsaka lanitra ny tanjony nanay ny lanitra efa eo am-pialatananay satria efa nomeny Jesosy anay ny fiainana mandrak'izay fa ny mission anay mivady ny mission antsika reo de zao hoe aiza ny toerana misy anareo mpampianatra anareo chauffeur anareo mpamboly anareo dokotera anareo ovao lanitra re tompoko ny toerana feno fahoriana misy anareo de am'izay fotoan'izay mitombona ho azy ny teny le olona athée contre hoe aiza zay andriamanitra reo zany efa misy fahoriana justement c'est à vous de changer les choses mais pas à Dieu c'est à moi de changer les choses là où je suis je vais pas changer le monde mais je vais changer mon monde azonareo différence je ne changerai pas le monde puisque je suis un microbe minuscule mais je dois changer mon monde mon environnement misy zay le izy donc ne nous apitoyons pas amin'Andriamanitra Andriamanitra fa maninona ianao no mangina fa maninona ianao no makany ny retrait an'Andriamanitra de midika hoe prends ta responsabilité zany ne attends pas hoe za foana nanao ny zavatra rehetrarehetra izay mantsy le izy de on veut toujours un Dieu comme tanareo le Dieu génie tamin'ny Aladin de tonga de piou fa le satisfaction anao le fifalinao hoe ianao le tsinitsiny iny omen'Andriamanitra ny fahalalany omen'Andriamanitra ny fahazavatsainy omen'Andriamanitra ny maizy azy dia ianao no bénédiction ho an'ny olona fa tsy miandry ny bénédiction an'Andriamanitra vous devez être une bénédiction pour votre société lazaiko eto ny manodidina anao amarana koa azy raha zany ary moa ve ny fahanginan'Andriamanitra manambara impuissance manambara ny absence n'Andriamanitra tsy manambara hoe prends ta responsabilité dia reto misy verset zay tiako mba ho tany saina eto ho vakina misy antony ny fidianako an'reto de mba mangataka ny lahy maky azy ndraiky io eo ary salamo fa efatra amby zato andininy fa sivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manafina ny tavanao ianao de araiky tahotra izy alainao indray ny ainy de maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy Isaia toko fadimy amby efapolo andininy fadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy marina tokoa fa ianao de Andriamanitra miafina re Andriamanitra ny Israely sady mpamonjy io ny andramantsika Andriamanitra miafina c'est un Dieu qui se cache il ne dit pas oui Dieu est caché c'est un Dieu qui se cache ben oui il est comme ça fanazavantsika tamin'ny voalohany Andriamanitra mi se retirer mba tsy hiaran'ny fahatezerantsika raha ohatra ka ampiarina direct ny justice n'Andriamanitra tsy zakatsika zany justice divine zany so tsika le mitaka hoe tsariny zao Andriamanitra ampiariny fahamarina tsy zakatsika ny fitsaran'Andriamanitra na ny justice divine donc vaut mieux pour toi aux is Dieu que je me retire sinon tu vas être détruit zay ny ray faharoa c'est un Dieu qui se cache pourquoi satria eo indrindra zany hoe le hoe misy terme tia ngamba ny adika koa deus fa tsy deux safady deus absconditus le hoe Dieu qui se cache tiako tsindrina kely io deus absconditus amin'ny teny latine Dieu qui se cache
na absconditus. Voilà. Ahoana ny amin'io Dieu qui se cache na Dieu absent io amin'ny teny hébreu le hoe se cacher dia safady le teny hébreu de hoe Dieu se cache et non un Dieu caché. Tsy hoe takon'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no miafina. Pourquoi izy miafina? C'est là la question. Pourquoi Dieu se cache? Dia andaotsika heverina amin'ny soratra masina. Tadidinareo misy fotoana ny zanak'Israely nanao grevy. Zay leo izy hoe ianao foana ary Mosesy no miteny aminay amin'ny alalan'Andriamanitra. Zay koa raha ngamba iteny. Zay tena mila miresaka amin'Andriamanitra mivantana. Tsy mila anao tsony zay. Bon, ok, ozy Mosesy, je vais dire au patron. De niteny tamin'Andriamanitra Mosesy, de ozy Andriamanitra hoe ok, ho avy asevy miomana ny olona. Tonga ny rendez-vous. Nidina teo Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Tsisy zavatra azo ny zalana ny kodiny ary. Andriamanitra miteny de ny fiainon'ny zanak'Israely azy ohatra ny varatra, ohatra ny horohorontany, afo ny setroka mivoaka ohatra ny rivotra, de nisy feonanjomara maneno moanjobona maneno be tsy zaka ny sofina. Mosesy nefa ny maheno an'Andriamanitra tena mazava be ny zavatra anazainy, fa reto vahoaka be tsisy azo saiky baty loza. Aleo ianao ihany miresaka aminy fa zay tsy resaka aminy. Zany hoe tsy zakatsika un Dieu qui est là. Satria c'est un Dieu saint. Donc, pour notre bien, ça tsy miteny hoe tsy hit'Andriamanitra, Dieu se cache. Tsy hoe absent. Samy hafa. Dieu se cache pour notre bien. Zany hoe am'izay fotoan'izay satria tsika mieritreritra fa izay ny mamaha ny problème atsika. Or nefa vao maika mety hitera-doza ho atsika. Tadidinareo tantarany tsy hoe tadidy moa zany fa ny tamin'ny Jesosy saiky nalainy tsy hoe saiky fa nalainy vahoaka entier mihitsy Jesosy saiky nataony ho mpanjaka. Ozy zalahy hoe tena raha tianao ampiakaritsika ho mpanjaka de mivamy problème rehetra. Miafina Jesosy. Tsy nety Jesosy. Dieu se cache. Non. Ianareo ve mieritreritra fa rehefa tonga mpanjaka aho dia hamahany problème anareo zany atodiako eto dia tsy misy tsony ny aretina, tsy misy tsony ny anoanana, tsy misy tsony problème, tsy misy tsony romanina mampahory. Dia mieritreritra ve ianareo fa izay no solution ny problème anareo? Diso be tsika am'izay fotoana zay. De ozy James Moody, pasteur ao amin'ny église protestant unie de France miteny hoe matetika tsika ozy izy nous attendons Dieu là où il ne l'est pas. Andriamanitra ozy izy andrasatsika eo amin'ny toerana zay tsy tokony hisy azy. Zany hoe c'est un Dieu un peu qui vit pour nos propres besoins, nos attentes. De inona le besoin tsika? Le immédiateté. Vokatry ny souffrance. Mila Andriamanitra ambulance tsika. Zay ny tena marina. On veut un Dieu pompier. On veut un Dieu des urgences. C'est tout. Mais on ne veut pas un Dieu qui règne sur nous. Dieu ne veut pas de ça. Sititra am'izay ozy. Za zany ataonao infirmière fotsiny. Za zany ataonao médecin chirurgien fotsiny. Za zany ataonao mpanome hanina sy ny mofo fotsiny. Zay moa teny Jesosy hoe nareo reo neo izy no tsy no nahitanareo famantarana fa no nanareo ny mofo ka voky. De aveo nielanareo ay. Ka izay zavatra rehetra zay no amehezako an'ilay fanontaniana rehetrarehetra ny mipetraka ny amin'iny fanontaniana fahatelo faran'iny complexe le fanontaniana fa asa razonareo le tiako atokavana hoe tena zay misy ny caractère-n'Andriamanitra, c'est un Dieu qui se cache pour notre bien. Kanefa il est présent, il agit. Zay le antsoy aho de hovaliko ianao ary ampisehoko zavatra lehibe saropatarina zay mbola tsy fantatranao. Fa tsy hoe Andriamanitra tonga eo tahaka ny aina de hoe mamaha tonga de mamafa ny zavatra ny lalana eo alohantsika de tsika zany mandeha ambony goudron milon foana. Tsy zay Andriamanitra. Zay angamba no azoko amalina n'iny fanontaniana faran'iny fa misaotra atsika naharaka hatramin'ny farany. Ny fanontaniana iray tato tamin'ilay fanontaniana faharoa angamba ny tsara zavatra.
ny mahakasika amin'ny fahafatesana dia ahoana izany tompoko a momba ireo zaza izay tsy mbola nahay ny tenin'Andriamanitra, izany hoe vao teraka dia maty, izany hoe mbola kely dia maty. Mety mahazo anay mandrakizay efa nisy Japon sa ahoana? oe efa nisy fandarana nataontsika tao anatina fandarana fa tsy hoe nitokana komoa zany e, tao anatina fandarana lay nitenentsika le hoe évangélisation prénatale. Andriamanitra dia afaka miresaka, Andriamanitra dia hors du temps. Andriamanitra tsy voafehin'ny fotoana, isika ny voafehin'ny fotoana hoe seratsika satria amin'ny daty ny fahafatesantsika. Ka zaza any am-boka aza na ny zaza mbola any anatin'ny kibon-dreny aza dia azon'Andriamanitra iresahana. Profo mitohaka mivainga mitohaka mitendany dia tantarany Jana Mpanao Batisa. Tadidinareo Jana Mpanao Batisa mbola tany akibon'ny Elizabeta, nifanena tamin'ny Maria bevokan'i Jesosy. Niarahaba any Elizabeta ny Maria dia raha barilainao soavina dia nietsika ilay zaza tao akibon'ny Elizabeta ijaona. De fantatry Elizabeta hoe ny renin'ny tompo io. Ny zavatra mahavariana mistika be ny zavatra tsy tiany ny littéraliste zany zavatra lazaiko zany satria zay le côté mystique. De zao hoe comment vous allez m'expliquer un enfant à l'état fœtal, mbola zazakely, mbola tsy teraka koa fa mbola vao miforona kibo, mahafantatra an'ilay Jesosy mbola akibon'ny Maria. Point d'interrogation zay zavatra zay. Tiako tenenina amintsika de zao hoe ny am'ireny zaza reny a tsy idiratsika ny am'izay ahoana ny am'ireny, tsy misy resaka hoe Andriamanitra ny manana ny famirenany ao mora manana toko faharoa izy iny milaza an'izay hoe Andriamanitra hitsara ny olona araka ny tsy fananany lalàna. Zafady araka ny tsy fananany lalàna, tsy fantatsika io inona io. Fa zao kosa nefa ny zavatra fantatro ny Andriamanitra dia Andriamanitra ny famondram-po. Raha vitany nanafaka ny olona anankiray tany amin'ny fahafatesana, ahoana moa tsy vitany ny mamonjy zaza anankiray any am-boka mbola mikibony reny an'Andriamanitra. Misy témoignage olona be deaibe afaka mijoro vavolombelona ny am'izany zay tsy olazaiko eto satria côté mystique zany mahalala olona zay hoe mitondra voky izy de tsy azo le zaza dia maty, de tsy nety nampiononona mihitsy le renim-pianakaviana hoe aiza zay zanako zay dia le zanany tateoriana zay efa teraka no napahitan'Andriamanitra n'ilay zandriny zay mbola tsy hitany hatramin'izay na olona azy, de niteneniny taminy hoe j'ai vu ma petite sœur, j'ai vu ma petite sœur. De gaga be le reny hoe fa taizany nahitanao ny anabavinao zay nga mbola niteny taminao tu as une sœur. De niteneniny taminy hoe zao izy momba azy, zao ny anarany, saiky nomenareo azy nefa tsy azo azavainy zany fa fianakaviana kristianina io. Donc ny famondram-pon'Andriamanitra amiko misy dimension familiale. Asan'Andriamanitra zany tsy fantatro hoe ahoana ny fomba handrenesany. Za kosa de tena manaiky hoe in'Andriamanitra mampahare tenin'Andriamanitra io zaza mbola any am-boka, fa tsy hoe rehefa ety ivelany izy vao mahare tenin'Andriamanitra fa afaka marena hatrany am-boka. Io ara moa le lazainy amin'ny Jeremia toko voalohany hoe fony mbola tsy niforoniko tany am-boka ianao de efa notendreko sy no amasiniko mpaminany ho Jehova ho an'ny Jeremia. Mbola tsy niforoniko de efa fantatro, efa notendreko, efa no amasiniko mpaminany. Tsy hoe rehefa mpaminany izy vao nasiana dilolo ny lohany, vao nametraha tanana, fa mbola any am-boka de efa no amasiny. Misy dikany zany. Zay. Tsy misy fanontaniana intsony fa de zay angamba ny fotoanantsika amin'ity androany ity. De mametraka ny veloma mandram-pioana ho amin'ny manaraka indray ara sitrapon'i Jesosy. Veloma tompoko. Veloma tompoko.